fandraisana zany dia ireo moa zany zay fanomezana avy any amin'ny ministera zany dia ny fandaharam-pianarana eto amin'ny lycée Andohalo zany dia ny mpianatra rehetrarehetra zay misy section 7 moa eto dia tsy maintsy mandalo adiny 2 isan-kerinandro ato zany mamelabelatra mikaroka izay fahalalana akapoben'izay zany ny atao ato dia ato koa misy an'le tableau numérique zay ahafahan'ny mpampianatra ihany koa mamelabelatra ny zavatra zany mampianatra izy dia afaka manao an'io mampiasa an'io tableau numérique io zany zay zany amin'ny akapobeany ny atao ato amin'ity efitrano ity zany amin'ny hoan'ny eto amin'ny lycée Andohalo manokana zany. Dia diso zany le miteneniko teo aloha zany tsy démonstration le izy fa démonstration ihany zany démonstration na diso. Manomboka eto zany dia anomboka izara ny toy ny fandaharana zany misy ny conférence izay nikarakarain'ny Bahut 61 sapana anankiray ao anatin'ny Maintomolaly ny lycée Galeny miaraka amin'ny Orange zay andefan'izy io amin'ny YouTube mivantana. Izy io dia nanasana an'Andriamatoa professeur Raymond Ranjeva sy ny professeur Rafolo Andrianavo Arvony. Inona no resahana mandritra n'io conférence io? Ao anatin'ny zavatra miseho dia hoe tantara sy asan'ny lycée Andohalo ary ny faritra manodidina azy. Ny zavatra tsikaritra dia izao, rehefa mifandimby ny fitondrana mipetraka eto amin'ity fireneny ity dia samy mametraka ny fariparitra rehetrarehetra izay zavatra apetrany eto amin'ity faritra ity. Nalana amban'ny vato nametrahana ny hoe teto ny kabary ny mpanjaka toerana manana tantara nosoloana tsara tarehy le izy tsy mandaha fa trano fidiovana. Misy zavatra maro ohatran'izany izay ho apetraka hoe matahotra ventsika fa tsy hitovy amin'ny Hollywood ka ery amin'ny toerana nisy ny martyr ny fivavahana no asiana hoe Antananarivo mba hitovitovy amin'ny Hollywood. Zavatra tokony atao ve zany? Zavatra hafa ihany koa nandana ny saina hoe raha isika malagasy ve no anao zavatra any Frantsa ohatra ny hoe fiarahana miasa amin'ny Île-de-France ohatra dia eo amin'ny Champs-Élysées ve no ametrahantsika zavatra azo alalana ventsika sa tsy? Fanontaniana maro, tsisy fandraisana position, tsisy fandraisana fanamelohana na inona fa fanontaniana tsara petraka hoe rehefa toerana manana tantara sy asina, le asina ny tena lehibe no mitantara ary satria mifandray ireo. Ny toerana manana tantara sy asina tsara raha ohatra dinihana ny fikarakarana azy. Misy ihany koa teny anankiray angambany saika nandray anjara teto ny filohan'ny Akademia Malagasy izay fantatritsika moa hoe nandeha ny alohalalana ihany koa dia mba ho fanajana azy ihany koa dia mangataka fotoana fohy aminareo ho azytsika satria izy tokony no anisan'ny nandray anjara teto. Miara-mitsangatsika. Misaotra tompoko. Izao zany dia horaisina amin'izay ireo olona rehetrarehetra liana sy haino an'ilay conférence afaka eo ny olona zay miaraka amin'ny Andriamatoa Ramatoa
raha matoa proviseur zany a efa misy ny cocktail ihany koa izay miandry azy atsy amin'ny efitra ilany mandrapatonga ny fandraisana fametrahana toerana tsara an'ilay conférence. Misaotra indrindra tompoko. Apetraka eto reto somary